Revako malala amin'ny tompo fiadanana ho anareo. Mankasitraka ny tompo isika omendray fotoana ahafahana mamita mandrakariva izay afatra tiany amin'ny taina amintsika malalany. Ampatsevy ny tompo aty am-piandohana tena tiantsika izy ry havako malala. Fitiavana tsy manam-paharoa aoka ho tsy hahivintsika mandrakariva izany. Dia milohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika ry havako. Mankasitraka anao izahay Jesosy malalanay, menao izao fotoana izao. Ampitoany afatra tompo amin'ny alalan'ity mpanomponao ity, ary aoka ny fanahinao hialo lalana ao am-poniny tsirairay avy. Ka hiasa mahery, tsy verina aminao foana ny teninao raha tsy hatanteraka izay rehetra nandranao azy. Dia noho ny anaran-tsoanao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ry havako malala, tonga amin'ity lohahevitra anankiray ity izay tiany tompony zarena tamintsika ry havako ny amin'ny hoe isika ve mamelombelona ny fanahin'ireo izay manodidina antsika sa manaketraka ny fanahin'izy ireo kosa? Averiko indray mandeha, isika ve ry havako malala mamelombelona ny fanahin'ireo manodidina antsika sa manan-kevy sy mahaketraka azy ireo kosa? Ry havako malala an'keo dia niantso ny maîtresen'ilay zanako. Tamin'ny maraina izany ny zanako nangataka tamiko anaovan'izareo expérience izany dia mitondra vera sy fitaovana madinika samihafa. Dia niantso ilay maîtresse an'keo hoe hita tao anatin'ny feony hoe nisy tahotra, nisy tebiteby, nisy vesatra tao anatiny. Dia hoy izy hoe tena miala tsiny re maman fa vaky ilay vera. Tena henoko tato anatiko hoe natahotra izy hoe tokony soloina ve? Dia hoy aho hoe tsy soloina mihitsy fa efa fantatro hoe ankizy no imanipule azy dia vera tsy ilaiko iny fa tsy maninona mihitsy. Dia henoko avy eo tena maivana izy. Dia vita ary ny appel dia nahatsiaro tao anatiko, tena fifaliana ngeza be mihitsy noho izany satria nahatsiaro azy izany hoe nanamaivana azy. Rehefa avy eo indray ry havako dia namakivaky teny mitohy dia tonga teo amin'ny Filemona izany vaky teny mitohy. Dia izao ny Filemona 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy: fa nanana fifaliana sy fihononana amin'ny fitiavanao satria efa novelombelominao ny fo ny olona masina ry rahalahy. Dia tonga tato anatiko ny amin'ny hoe mamelombelona ny manodidina antsika tokoa ve? Isika mamelombelona ny fo ny olona ve isika ry havako? Sa manaketraka azy? Ry havako malala, mety fanontaniana tsy tena tao an-tsaintsika izany zavatra izany, kanefa ny tiany tompo anontaniana antsika androany. Ry havako malala, amin'izao fiainana izao dia mila mifampitantana isika, indrindra isika samy kristianina. Manoloana izao tontolo feno aizina sy faratsiana izao ry havako malala, dia isika samyntsika dia tiany tompo tena hifampitantana, hifanolotanana, hifampahery sy ny rehetrarehetra. Ary matoa isika antsoina hoe kristianina dia mila ihany koa tsika ry havako malala manahaka an'i Kristy. Na mibitika indrindra izay mety tsy eritreretintsika hoe ay ity koa ve dia mampaninona sy tsy maninona. Na mibitika indrindra na amin'ny lehibe indrindra ry havako malala dia tena zava-dehibe eo anatrehan'ny tompo izany. Ry havako malala, ny fandeferana, ny fanomezana, ny fifampivavahana, ary ihany koa tadidio, ny fahaizana manakombona ny vavantsika mangina manoloana toe-javatra anankiray dia afaka hifampitantana antsika sy hamelombelona antsika ny fonony manodidina antsika. Averiko indray mpandeha, ny fandeferantsika ilay mandefitra ange ry havako hoe mety zavatra tena kely tsisy dikany takon'ilay vera teo nefa mamelombelona ny fony hafa
tahaka izany eny ry havako hoe dia efa tena zava-dehibe io imaso ny tompo izany. Ny fanomezantsika mety tsisy, mety hoe goûter fotsiny io ohatrany dia efa tena hoe zavatra tahaka ny tonga zava-dehibe eo am-pon'ny manodidina izany ry havako malala. Tsika mety hoe zavatra kely izany ve fa tena mety mahatonga famonjena ny olona mihitsy izany, satria mety mieritreritra izy ireo tena manan'Andriamanitra tokoa ity olo ity, za koa mba te hanana fo tahaka izany dia ohatrany ahoana izany Andriamanitra izany dia mitaona azy te anatina ny tompo. Ny fanginantsika mety misy olona tena tezitra zao eo dia mety miteny zavatra betsaka izy ireo dia te hamaly be mihitsy tsikany, te hamaly mihitsy izay teneniny, nefa ny fanginantsika dia nampieritreritra azy ireo hoe way ka tena zaka ny diso fa ny varodradravaritra na ny tratrevatreva rehetrarehetra fa izy nangina. Izany eny ry havako dia efa mamelombelona ny fo fampianarana ary ny fivavahana ho an'ny olona tena sarobidy. Ry havako malala, ny lakile nataon'ny tompo tato anatiko ihany koa, ny lakile ahafahantsika mamelombelona mandrakariva ny fonony manodidina antsika ihany koa dia izao tenin'Andriamanitra ity ry havako malala. Araka izay tianareo atao ho aminareo dia mba ataovy aminy kosa. Lakile be izany ry havako malala, tena lakile be izany satria ahoana izay afafontsika no jinjaintsika amin'ny toe-javatra anankiray. Tiantsika ve raha ohatra ka zavatra kely iny no ilan'ny olona vaniny amintsika dia aokantsika mba tsy hanao izany amin'iny olona iny koa ara. Tiantsika ve ry havako malala raha toa ka tabatabany sika amin'ny zavatra anankiray izay mety misy atsotsika tokoa, tsy tiantsika izany dia mba ataovy amin'ny olona ihany koa izany ry havako malala. Izay ny tahaka ny hoe lakile ve, izay ny tahaka ny hoe règle angamba ry havako malala ihany koa no afaka ilazana azy ahafahantsika mba ho fitaovana mamelombelona ny fon'ny hafa ihany koa. Dia izay indray no afatra foy tia ny tompo amin'ny tena amintsika. Aoka tsy isika ilay manaketraka ny fony manodidina fa ilay afaka manamaivana na dia entana kely ary andreo namantsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ho amintsika kosa ny hery, ny fahatanjahana dia ny fiadanany. Amen.